Faly miarabantsika tsy avindray tratra ity lahady maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomena izao fotoana manokana izao indray fa antsika mandray ny teniny. Toa ndirantsika ny hamofonenan'io dia vavaksika. Dia tomba Andriamanitra tolotra ianao ny dera, ny laza, ny aza sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola nomenao zava-tsoa indray amin'ity maraina ity dia ny ahafahanay mandray ny teninao. Meteza ianao moa zava-tsoa anay ary ankahery-anay ny fomba manokana aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofonenantsika androany dia manao hoe piray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Aina amin'ny Petera 2:1-4 manao hoe ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa ny lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalitoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filàna. Amen. Ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra hoe mety hitranga ve izany? Tsy misy zava-tsoa mety ho vitantsika raha amin'ny herin'ny tenantsika manokana. Ahoana ary no hahatongavantsika ho piray amin'ny fomba an'Andriamanitra? Amin'ny fanantonantsika ny Kristy amin'izao toetsika izao dia olona mila fanampiana, tsy manan-kera ary miankina aminy. Tonga olombelona izy mba hanakakezana ny olombelona. Tamin'ny alalan'ny rojo volamena ny fitiavana izay tsy manam-paharoa no namatorany antsika tamin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Natao hanana hery handresena tahaka ny nandresentsika. Manasa antsika rehetra izy rehefa milaza manao hoe mankanesa ty amiko, ento ny ziokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po hozy izy dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Manana anjara atao isika amin'izany asa izany. Aoka tsy hisy hevitra izany na lehilahy na vehivavy fa tsy maintsy hoentina any an-danitra izy, nefa tsy nisy ady nataony akory teto an-tany. Dia hoy Andriamanitra aminao manao hoe miasa ahatanteraka ny famonjena anareo amin'ny fomba ahoana nefa? Amin'ny tahotra sy ovitra fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Miasa Andriamanitra, miasa ihany koa ny olona. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika ihany koa ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Tokony ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra izany ianao, miara-miasa aminy ao anatin'ny firendrana. Iny Korinthiana 1 dia manamafy mihitsy manao hoe sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Maneho ny toetran'olombelona izay mila amboarina tsikelikely io fanoharana io. Mila miara-miasa amin'Andriamanitra ny olombelona, miezaka mba hahatonga ny tena no araka izay tian'Andriamanitra ho toetrany, ka asa madio sy mendrika no andrafetan'ny fiainany. Manasa antsika Andriamanitra mba tsy hanany amin'ny pitso tsy ilainao ny manany amin'ny herinandro, tsy ilainao ny manany amin'ny ray volana, ny amin'ny ho avy, ny amin'ny eny fa na ny momba ny amin'ny taona ho avy aza, atao izay tsara indrindra vitanao androany. Aoka ny mivoninahitra an'Andriamanitra isika na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika, tsy amin'ny manaraka fa amin'ity anio ity. Dia izao no tokony omen'Andriamanitra antsika manao hoe hifamatra amin'ny andronao ny fiadananao. Amen. Tomba Andriamanitra mbola misaotra anao izany amin'izany teninao izany. Ampio izay ahatoky ka ihany koa tsy hijery lavitra, tsy hanahy ihany koa ny amin'ny ampitso na ny amin'ny ray volana fa amin'ity anio ity dia apetraka fiainam-pelantananao zavatra rehetra. Izahay anaraka anao anatin'ny hitsi-po sy ao anatin'ny fanetretena lalina ary ihany koa aoka amin'ny fanahinao masina hiasa ao anatin'ny tsirairay avy eto. Anaran'i Jesosy. Amen.